raha eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa dia tsy mankasitraka ny fifidianana sy ny fanovana ny birao konfederasiona nasionalin'ireo mpitatitra, ny fikambanana sy ny kaoperativa mpitatitra ny zotra nasionaly. Misy tsy fahatomombanana moa izy ireo ny fikarakaranana izay rehetra izay. Rotsirakotona iray no nanangonana vao eo amin'ny sary ny Stefana Razafy Mandemy. Tamin'ny volana novambra lasa teo no nifarana ny tao-piasan'ny birao vonjimaiky an'ny konfederasiona nasionalin'ireo mpitatitra. Mikasa ny ametraka birao maharitra amin'izay ireo mpitatitra ka isy ny fifidianana izay ho tanterahana ny moramanga raha ampitso. Tsy mankasitraka izany anefa ny kaoperativa sy fikambanana sasansasany amin'ny zotra nasionaly satria amin'izy ireo dia misy ny tsy fahatomombanany io fifidianana io ary tsy fantatra ho izy ireo izay ho filoha ho fidiana. Dia io dia tokony hoe miasa ny mono rôle moa zany dia hoe interface izy amin'ny mpitatitra sy ny fanjakana ary indrindra koa hoe rassembleur izy ho an'ny mpitatitra rehetrarehetra. Dia raha malala zany fa izao fivoviana izay atao any moramanga zao dia zoviana fa eto raha jerena ny toerana ataontsika hoe fitopolisan-drato mpitatitra dia eto Antananarivo satria azo adino fa ao ny tokony ao anatin'ny CNT io zany confederation ny union rehetrarehetra toy ny zone urbaine, suburbaine, régionale, nationale. Ao koa ny union any amin'ny faritany. Izay mihitsy ny zavatra takina hoe tsara le rafitra, tsara le sehatra CNT io fa ny tena tiana ho apetraka zany dia hoe tena hasarona sy afemarina ary tena ho ekeny mpitatitra manerana Madagasikara marina izy fa tena interface sy rassembleur ny mpitatitra rehetrarehetra. Ka noho izany dia mbola betsaka zany ataontsika hoe ambaratonga tokony ho tanterahany le CNT vao tena tokony tonga amin'izany fifidianana zany izy satria zay ny hoe ny critère ho an'ny mpifidy tsy fantatra, ny critère ho an'ny fidiana ny candidat tsy fantatra, ny volavolan'asa na ny ataontsika hoe programme-n'asa an'ilay hofidiana tsy misy, ny olona hofidiana mbola tsy fantatra hoe iza na iza. Izany rehetra zany no ataony hoe kamiana ihany le izy ho anay mpitatitra ka hoy izay hoe raha misy ny hevitra avy aty aminay hoe anitsinan'le izy mba hahatonga lafatra an'le izy, hanara-penitra le izy ary indrindrindrindra mba hisin'ny tena hoe confederation marina le izy dia hoy izay hoe manaiky izay raha tonga aty amin'izay satria mba tsy hisiny fisaraham-bazana na tsy fiarahana indray ao amin'ny resaka fandraharana ny fitaterana ho anay mpitatitra rehetrarehetra manerana Madagasikara. No amafisin'ireo fikambanana sy kaoperativa mpitaterana amin'ny zotra nasionaly hatrany moa fa tsy mandahy ny ametrahana ny rafitry ny konfederasiona voalohany amin'ny fitaterana izy ireo fa kosa tokony hanaraka ny tokony ho izy izany fametrahana birao izany ary tokony ho eken'ny be sy ny maro. Nambaran'ireto fikambanana sy kaoperativa ireto hatrany fa tsy hiditra ho mpikambana ao anatin'io konfederasiona io izy ireo raha tsy homanina tsara ary atao mifanaraka amin'ny lalàn'ny fifidianana io fifidianana izay kasaina atao raha ampitso io.